Natolotra ny 7 Mey 2024 tao amin'ny Carleton ny boky andraikitra nasionaly mirakitra ny famokarana biolojika sy fiompiana tantely eto Madagasikara. Notarihin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ireo ratsamangaiky maro sy ny FAO vatsiny ny vondrona Eoropeanina vola. Ny famokarana ny vokatra biolojika izay voizina sy ezahina ho ampiarin'ny taranaka mifandimby no tanjona kendrena ary izany dia tafiditra trany anatin'ny velirano fahasivy nandriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay miompana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ny Malagasy ary ny fahafolo dia ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Araka ny fahafantatritsika moa hoe efa tamin'ny 2024 isika no nanana lalàna makasika ny famokarana ara-biolojika. Ankehitriny dia ny décret d'application izy ireo no eo andalam-pikarakarana ary inotsika fa efa ivoaka tsy ho ela izay ity boky nandraikitra nasionaly makasika ny famokarana ara-biolojika ity zany no anisan'ny ataontsika hoe mivoaka amin'ny arrêté ministériel ny ahafahana manatanteraka azy avy eo ary izay fivoahan'ny arrêté ministériel mirakitra n'ilay boky nandraikitra na cahier des charges national izay no anatanterahana ahafahana mampiatra an'ilay hoe raha te hisehatra amin'ny famokarana ara-biolojika ka azo an'ilay etikety hoe vokatra biolojika ny vokatra anankiray dia mila manaraka n'ity boky nandraikitra ity araka ny efa nolazaina teny am-piandohana moa amina lavitrisa $, ny chiffre d'affaires izay généren'ny agriculture biolojika amin'ny alalan'ny fivarotana vokatra biolojika zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa miamitombo dia miamitombo ireo mpisehatra ao anatiny na ny mpanondrana na ny mpamokatra ankehitriny. Maro tokoa ireo vokatra nahasonim-ponina satria dia tonga mandondomaravarana ireo mpamokatra mihitsy ireo mpanjifa noho ny hatsarana izany vokatra biolojika izany. Ho anay mpamokatra dia hitanay fa misy tombontsoa be dia be zany raha ny famokarana ara-biolojika no jerevana. Raha ny tombontsoa be dia be azonay dia voalohany indrindra dia ny anisany raha ny eo anivontsena zany dia azahoanay vola be kokoa ny famokarana ara-biolojika no ny famokarana atao amin'ny produit chimique. Ny antony ampiasaina an'izy ho anay mpamokatra zany dia kely le toerana kanefa izahay tia hazo vokatra betsaka tia hahatratra an'ilay fahavitantena ara-tsakafo izahay dia voatery mampiasa an'ilay produit chimique satria io anisany mampitombo vokatra ihany koa nefany raha ny azo tenenina zany dia aleo miverina amin'ny famokarana ara-biolojika. Izay famokarana ara-biolojika izay nefany anisany nananana olana ngeza be tamin'izay aloha teto anivon'ny fiovan'ny toetrandro kanefa amin'izao zany hiverina isika hanatsara an'izay dia izay no antony mahazahoanay tombontsoa bebe kokoa ny famokarana ara-biolojika raha hita amin'ny firenena malagasy. Madagasikara dia voatsokajy eo amin'ny laharana faha-efatra amin'ireo firenena manana velaran-tany mpamokarana biolojika izay mirefy 2,2 hektara. Ny fiodinan'ny vola kosa dia nahatratra $500 $, raha nahazahoana vokatra maro samihafa teo amin'ny 705 tona teo. Izany dia anisan'ny nampiakatra ny taham-panondranana ho an'i Madagasikara.